ao anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika indray kosa no amaranantsika ny vaovao natolotry ny trano mpamokatra horonan-tsary scoop digital an'ireo tsara vintana miisa 4ambinifolo avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy azy ireo ny lokan'izy ireo tamin'ity andro an'ity tao anatin'ny ilay lalao tapakila malkila 13 mai sy 204 ary adisanina andeha arahantsika ny akon'izay ny roso tamin'ny fisariana ny anarandreo tsara vitana miisa 4ambinifolo avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy tamin'ny lalao tapakila malkila 13 mai 204 ary adisanina horonan-tsary izay mifikarin'ilay trano mpamokatra scoop digital omaly alakamisy tokoa tena fobeny scoop digital eny indrondra no nitanterahana ny fisariana ny anarandreo izay namerina ny coupon tao ambadik'ireo sarimihetsika miisa 3 voalaza ireo fantatra nandritra ny fotoana ary fa raha matoa raha armino ery mananiasy avy any am-parafaravola no nahazo ny loka voalohany dia ny motocyclette andriamatoa randrianalyn'oro Jean Ricosa avy any am-pangabe Ambalavao no nahazo ny loka faharoa dia ny salon complet ary randria mananjara erilala no nahazo ny loka fahatelo dia écran plat randriambololona onja olo malala mipetraka ao akadidramamy kosa no nahazo ny loka goavana dia tapakila mandroso miverina makany Chine ny fisarianareo tsara vitana tamin'ny horonan-tsary adisanina kosa no namaranina ty lanonana ty ary tsara vitana miisa 10 no nahazo tablette tamin'izany sarimihetsika 30 mahery no efa navoaka ny scoop digital efa eo ampamolavolana ny sarimihetsika manaraka kosa ity trano mpamokatra ity amin'izao fotoana zao tapitra ny vaovaontsika topoko lahy sy topoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany aorianan'izao dia atolotra anao vetrany kosa ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra hitondranana ny akon'ny fampelezan-kevitry n'ireo candidat samihafa anao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany na ny fifidianana filoham-pirenena fihodirana faharoa ihany koa mametraka ny velomandra-piona indray ary ny tenako